Miarahaba ary manana ny tonga soa anao tsy no atsika tsara iavy zay tonga amin'izao fotoam-bavaka anio alady maraina izao. Voalohany indrindra moa dia voninahitra hatrany ary fisaorana fankasitrahana no atolosika an'Andriamanitra noho ny amin'ny tombosoa, tombonandro avao no miny antsika sy ianao fa antsika mifandray aminazy ary afahantsika mahazo hafatra vavao avy aminy. Androany dia te hankasitraka ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra mivady izay mamesehatra, mbola ahafahako mivelatra amin'ny asa fanompony ary misaotra anao ihany koa manaraka tsy tapaka amin'izao fotoam-bavaka izao. Ary ianao ihany koa voalohany tonga soa ianao eto amin'izao toerana izao araza maika hiala fa androany inoko Andriamanitra nanomana zavatra ho anao indray. Amin'ny situation mety misy anao, amin'ny atsaina mety lalovanao, ny amin'ny zavatra mety mandalo indrindra amin'ny famafomba farantaona izao Andriamanitra mbola ombanao ary mbola tsy diso amin'ny teny izy raha milaza hoe volan'ny fiobiana ity volany ity tiany hioby eo aminao izy satria izy vonina anangana anao, vonina anio zava-baovao ny fiainanao ka aoka ianao anantena. Eny tsara tokoa Jehovah, tsara ho an'ireo zanany sy asan-tanany, tsara ho an'ireo izay matoky anazy, tsara ho an'ireo izay mino anazy ka aoka ny fonao androany hibitaka, aoka ny fonao androany anantena fa Andriamanitra dia hiasa aran'eo zava-baovao ao amin'ny fiainanao. Alohany namboantsika anatin'ny fotoam-bavaka, anatin'ny vavaka sy ny fiankofana, fiderana indrindra ny toriteny izay hoe teny ampahirizantsika androany dia andao hiara hisaotra an'Andriamanitra ary hankalaza ny fahatsarany anatin'izao era voalohany izao.
Alleluia. Dia mbola mpifaliana indray no hiara-banantsika tsirairay avy amin'izao fotoana izao a. Zay rehetra manaraka indray anty vavaka aty amin'izao maraina izao ary misaotra ny tompo lehibe ihany koa satria mbola nomeny fotoana androany afaka manompo azy ary mbola nomeny hery sy fahasalamana ihany koa amin'izao fotoana izao ary misaotra ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra ato amin'ny fiangonana ECI izay manome sehatra hatrany ahafahana mivelatra ao anatin'izao fanompoana an'Andriamanitra izao a. Ivavaka indraitsika androany ary te-hiteny ianao hoe aoka tena anana fifantohana ianao amin'izao fotoana izao a. Manana fahavononana ary omaniny foa mampanahinao androany a. Fa iaona amin'ilay tompony ary iresaka ihany koa amin'ilay rainao izay ray mpiay anao isan'andro ianao amin'izao fotoana izao a. Andao sika ary ijery tenin'Andriamanitra ato amin'ny boky ny Salamo 7:3 eo amin'ny 1:1 ka hatramin'ny 5 no vakitsika izay mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe misaotra ny Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra atao anatiko misaotra ny anarany masina. Misaotra ny Jehovah ary fanahiko ary aza misy hadinoinao ny fitahihany rehetra izay mamela ny helokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavotra ny ainao sy hidina any andavaga, izay manafina famindrapo sy fiantrana anao, izay mahavoky soa ny vavanao, ny fatanoranao mody indray toy ny an'ny voromahery. Dia mbola toy izy asika izany tenin'Andriamanitra zany ato amin'ny boky ny Salamo ihany. Salamo 5:1 amin'ny 1:4 izay mivaky toy izao ny teny mitediava ny Jehovah sy ny heriny ka saho mandraka hariva ny tavany. Alleluia. Ivavaka sika amin'izao fotoana izao. Andao isaotra n'Andriamanitra andratsika amin'ity androany ity. Manambara ny tenin'Andriamanitra hoe misaotra ny Jehovah amin'ny zavatra rehetra. Tsy nametra eto Andriamanitra hoe zao sy zao ihany no isaorana n'Andriamanitra, no isaorantsika azy, fa amin'ny zavatra rehetra mitsy no isaorantsika n'Andriamanitra androany. Manana antony goavana be ianao androany isaoranao an'Andriamanitra ka andaotsika tena hamoaka ny ato anatin'ny fosika rehetra, hamoaka ny ato anatin'ny saisika rehetra amin'izay fomba fisaorana rehetra ahafahantsika mideran'Andriamanitra, ahafahantsika manome voninahitra Andriamanitra amin'ny alalan'izany fisaorana zany. Andao tanterahitsika zany amin'ity androany ity ary andao tady hangataka ny herin'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana izao satria rehefa mangataka tsika dia afaka omen'Andriamanitra tsika indrindra ny fanahy masina, ny fanomezana tsara indrindra afaka omen'Andriamanitra tsika tsirairay avy zany. Andao tsika ivavaka amin'izao fotoana izao ary makasitraka anao araiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manome voninahitra ary midera ny anaranao indray androany. Misaotra noho ny amin'ny fahasoavana lehibe izay mbola omenao ary misaotra noho ny amin'ny fitahianao, ny amin'ny fitiavanao ary ny fahasoavana tompo izay narosaka ao indray taminay tsirairay avy, indrindra amin'ny ahafahanay indray mivavaka, ahafahanay mitady anao indray amin'izao fotoana izao Jehovah'Andriamanitra. Misaotra anao izay tompo ny amin'ny fitahiana rehetra izay narosaka ao hatramin'izay ka hatramin'izao. Misaotra tamin'ny fiarovana maro samihafa izay nataonao tamin'ny fiainanay tsirairay avy, tamin'ny fiarovanao tamin'ny aretina, tamin'ny fiarovanao tamin'ny loza, tamin'ny fiarovanao tamin'ny accident maro samihafa, tamin'ny fiarovanao ihany koa tamin'ireo karazana zanatspika rehetra izay nalefa ilay rasy. Makasitraka anao izay satria fantatray fa miahy alay mandraka hariva ianao Jehovah'Andriamanitra ka izany no isaoranay tanteraka anao amin'izao fotoana izao tompo malalo. Akasitrahanay hatrany ianao, terainay ny anaranao Jehovah'Andriamanitra, isaoranay ianao ny amin'ny hery fahasalamana, ny amin'ny zavabaretra, isaoranay ianao ny amin'ny sakafo rehetra ihany koa izay nomenao anay, isaoranay ianao satria mbola afaka miteny vavanay, mbola afaka miratra ny masonay, mbola mandre ny sofinay, mbola afaka manatanteraka izay rehetra ny adidy maro samihafa ataonay fiainana andavanandro zay tompo malala dia isaoranay ianao satria ianao daholo ny manome anay hery ahafahanay manatanteraka an'izany, ianao ny manome tomposoa, ianao namiditra fo taminay mbola ahafahanay miaina toy izao tompo ka makasitraka anao zay mangataka ny hery mifanahy masinao nefa zay amin'izao fotoana izao hitarika anay indray amin'ity fotoana ity, ameno anay tsirairay avy vangio zay fifanahy masinao ka sy ho ny sambatan'olona
olona ndray androany any amin'ny toerana maro samihafa zay misy ny tsirairay avy any dia aoka hamangy ny isambatan'olona ianao hikasika ny tsirairay avy indray ianao anome hery vaovao ho an'izay rehetra mety kely hery ampifaly zay rehetra mety ao anaty fahakiviana ampifaly ihany koa zay rehetra mety ao zay rehetra mitanondrika ianao fanahy masina amin'izao fotoana izao tafiohery zay androany vangio ny mpanomponao ny sambatan'olona tsirairay avy aoka samy atsapa ny fanatehanao magaga amin'izao fotoana zao fanahy masinao any amin'ny toerana maro samihafa zay misy anay ihany makasitraka anao sady araiky amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Amen.
Alleluia. Dia mbola hitoy hivavaka ihany tsika amin'izao fotoana izao ary andao tsika izay tenin'Andriamanitra avy hatrany amin'izao fotoana izao ato amin'ny boky ny Hosea 12 eo amin'ny 17 izay mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe koa miverena amin'Andriamanitra ao ianao, tandremo ny famindrapo sy ny rariny ary miandrasa an'Andriamanitra ao mandrakariva. Alleluia. Mbola toizantsika tenin'Andriamanitra zany ato amin'ny boky ny Efesianina 2 andininy 5 ka hatramin'ny 7 izay mivaky toy izao ny teny na dia fonombola maty ny fahadisoana azy isika dia nahavelona isika niaraka tamin'ny Kristy ary niarana tsangany isika ka niarana petrany any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy mba hasehony amin'ny andro avy ny habeny hareny fahasoavany amin'ny fahamorampanahy amintsika ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Alleluia. Zany raha lasa nabavy ny fitiavan'Andriamanitra asika tsirairay avy zany. Vavaka tsika amin'izao fotoana zao. Andao tsika tena hitodika tanteraka amin'Andriamanitra androany. Andao tsika tena handinika ny fiainantsika tsirairay avy ihany koa. Handinika lasa tsika rehetra. Handinika ny tenatsika tsirairay avy. Ka hivavaka tsika amin'izao fotoana zao. Inona zavatra tsy nety nataonao tao anatrehan'Andriamanitra? Na nahoana ny fiarahanao amin'Andriamanitra? Na nahoana ny fiainanao miaraka amin'Andriamanitra? Inona ny zavatra mety tokony mbola harenina? Inona ny zavatra mila ialana? Inona ny zavatra mbola amboarina ihany koa? Andaontsika tena hifona androany eo anatrehan'Andriamanitra. Satria mbola manome fotoana ho antsika Andriamanitra amin'izao fotoana zao. Mbola famindrapo lehibe ho antsika tsirairay avy ty. Omen'Andriamanitra antsika ity indray androany. Ahafahantsika tena mandiny tena tanteraka. Ahafahantsika ihany koa tena mitodika ary tena hiverina tanteraka amin'Andriamanitra. Ary tadidio fa Andriamanitra dia mamindra fo mandrakariva amintsika zanany Andriamanitra. Andaosika hivavaka ary androany. Aborao ao anatrehan'Andriamanitra ny ao anatin'ny fona rehetra. Ifonao ao anatrehan'Andriamanitra ny zavatra sy nety rehetra hatramin'izay. Andao hivavaka sika amin'izao fotoana zao. Eny raha eo makakitrakanao hatrany amin'izao fotoana zao Tompo ary mbola midera ny anaranao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Andriamanitra lehibe indrindra ianao. Ary misaotra anao satria mbola tia anay ianao, mbola mamindra fo aminay foana ianao amin'izao fotoana zao Jehovahandriamanitra. Tompo malalo, raha ny zavatra ratsy vita anay nijerevana Tompo dia tena efa sy tokony hiaina toy izao tsony zay. Efa sy tokony ho velona tsony zay. Kanefa Tompo malalo, mbola mamindra fo aminay foana ianao isan'andro. Ankehitriny nefa zay Jesosy dia mibebaka ary mifona tanteraka eto anatrehanao zay amin'izao fotoana zao Jehovahandriamanitra. Ifonanay Jehovahandriamanitra reo ratsy vitanay rehetra. Mifona zay satria efa nanao rehetra zay ratsy teo anatrehanao zay Jehovahandriamanitra. Efa nampianatra anay ianao kanefa mbola ny vilalana zay matetika. Matetika zay mbola mandeha amin'ny sitraponay. Matetika zay mbola mandeha amin'izay sepatana ihany Jehovahandriamanitra. Ka mifona zay amin'izao fotoana zao. Indreto zay Tompo tena mibebaka eto anatrehanao. Miverina tanteraka aminao zay amin'ny fona rehetra, amin'ny sainay rehetra Tompo malalo. Mamindra fo ianao aminay tsirairay avy androany Jehovahandriamanitra. Tompo malalo, mandohalika tanteraka eto anatrehanao zay amin'izao fotoana zao Tompo malalo. Mifona zay ny amin'ireo fahadisoana rehetra. Mifona zay ny amin'ireo atsirambina rehetra. Mifona zay ny amin'ireo karazana fahotana mety fanahinina nataonay. Ary mifona ihany koa zay ny amin'ireo karazana fahalemena, ny amin'ireo karazana tsy fitandremana nataonay teo anatrehanao nefa tsy araka ny sitraponao zany Tompo malalo. Mamindrafo aminay tsirairay avy ianao amin'izao fotoana zao Tompo ary mangataka ilay ranao sarobidy zay Jesosy anadio anay. Aoka ho sasanao amin'ilay ranao indray ny fonay, ny sainay, ny tenanay ray manontolo. Divy amin'ilay raha sarobidy zay amin'izao fotoana zao mba ho afa keloka. Divy mba ho afa-pahotana zay Tompo malalo. Fa te adio zay, te ho afaka zay Tompo malalo.
ary ny asany devoly satana rehetra ravana izany androany aoka tsy anakery aminay tsony tompo fa tena ho afaka tanteraka izay amin'izao fotoana zao Jehovah Andriamanitra tolotsay ianao ny tenana Israely avy tompo ndreto zay Jehovah Andriamanitra tefeo amboary zay tompo aoka tena hanova tanteraka ny ato anatinay ianao mbao hanaraka ny sitraponao zay mba hakatoanao zay amin'ny zavatra rehetra zay ataonay tompo malalo tefeo ny fonay ny sainay ny momba ny tenana Israely avy Jehovah Andriamanitra amboary tanteraka zay amty fotoana am'izao fotoana zao tompo fa vonina zay Jehovah Andriamanitra amboarina vonina zay akatoanao vonina ihany koa zay ny tefinao ny momba nay rehetra Andriamanitra makasitraka anao araka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Amen.